Lalam-pirenena fa efatra eny Ankazobe, vehivavy iray no namohiny ainy noho ny lozam-pifamoivoizana fiara sprinter fitateram-bahoaka iray izay avy any Mahajanga ho any Antananarivo no tradoza teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra alohan'ny hidirana any Ankazobe ny androany maraina lasa teo. Vokatr' izany moa dia vehivavy iray no maty tsy tradrano, olona 5 no naratra mafy ary iray tsy nahatsiaro tena efa nentina haingana any amin'ny hôpitaly ireo naratra tamin'ny fotoana niseho any io tranga na lozam-pifamoivoizana io. Fa ny zavan-tranga sy ny zavaniseho tany Tongobory Betioka Atsimo kosa dia lehilahy iray no namohiny ainy latsaka tao anaty rano rehefa nakany kapany lasa tao anaty rano. Tao amin'ny commune Tongobory distrikany Betioka Atsimo no nitrangany izany ny androany maraina tokony ho tamin'ny 8 ora teo no eo. Efa nentina teny amin'ny hôpitaly ihany 5 tsy tanany ainy. I Rasolofo Manana Danimo dia nilaza ny fanehoan-keviny manao hoe ireo problème hitantsika eto Madagasikara ireo aneka fa na inina natao hoe izany hoe zavatra mandeha no natao izay tsy hampandeha azy dia aveo maty tanteraka, sokafana de idina de sokafana de idina. Ny solution amin'ireo dia tsy lavitra akory fa eo ankaikeo ihany fa aza mitady lavitra, ohatra fotsiny hoe izy nidina ny exportation dia maty daholo ny société maromaro dia sokafana fotsiny ilay exportation dia mandeha indray izy zao. Natao redressement fiscal tsy aradrariny daholo ny société izay lehibe sy mandeha rehetra fa saika nalain'izy ireo sy ny sisa dia maty miaraka aminy ireo vahoaka be miasa tao. Noho ny farany moa dia nilaza izy ny hoe ianareo amin'izay mahita azy fa raha ny société tokony hamelona olona maro sy manala amin'ny tsy fanananasa no mbola mihidy dia ianareo mahalala ny tohiny ampitiavana be no hitondrasako an'izany hafatra izany hoe hafatra izay nambarany ity Andriamatoa ity. Ny université-ny Diego Ceres moa dia nisaotra ny filohan'ny fanavaozana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay tsy nanao ambanin-javatra ny fampianarana ambony tamin'ny alalan'ny fametrahana forazy, tamin'ny alalan'ny fametrahana panneau solaire ary tamin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana maro samihafa ho fanatsarana ny fari-piainan'ny mpianatra. Flerira Kotomalala moa dia nilaza ny mikasika any Ramatoa Christine Razanamasoa, nilaza ihany koa ny mikasika ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael Randrenirina. Nambaran'ny Flerira Kotomalala ihany koa fa misy olona miketrika fanonganam-panjakana ao Madagasikara ary efa fantatra ireo olona miketrika izany. Tandremo hoy Flerira Kotomalala sao dia diskady ianareo zay miketrika ny fanonganam-panjakana fa efa fantatra ianareo ary misy anaran'ny general maromaro no mandehandeha any miketrika izany fanonganam-panjakana izany raha araka ny fanazavan'ny Flerira Kotomalala. Ndeha mo arantsika kely ny antsipiriny mikasika izay ny videon'ny Flerira Kotomalala izay milaza ny mikasika izany fanonganam-panjakana izany sy milaza ihany koa ny mikasika ny Ramatoa Christine Razanamasoa sy ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael. Zao za zany aloha de mifélicité ny filoham-pirenena Mikael Randrenirina amin'le humilitény fanetretena zany averikany zay ary zay ny tena atoanao ry tovolahy ataoko hoe tovolahy satria na président ary izy mbola zandriko kanefa na izany naty zany ny fitenenana tovolahy koa de midika hoe force, puissance, énergie ary hoe fatanondrano fa tsy hoe tanora-saina akory olona matitra be izy. Miderana azy satria miroso mandeha any amin'ny tokony ho izy ny fifandraisana amin'ny firenena zay tokony hifandray amin'ny Madagasikara. Midera ihany koa Andramatoa Christine Razanamasoa satria na eo ara ny olana na hoe fahoriana nahazo azy dia mahafantatra fa manokana fotoana maromaro ihany izy tao anatin'izay fahoriana zay manaraka ny asany ary ny staffny dia à la limite netiny se déplacer ary nanotrina azy tao anatin'izany fahoriana zany kamika tsy maintsy voaresakeny foana ny asa ny firenena ny fanompona atao anaty fahoriana ary mideranareo ary mahafinaritra ny maheno an'izany satria
mandroso lay diplomasia. Maromaro ny zavatra hitranga raha ohatra hoe ny resaka diplomasia fotsiny amin'ity volana janvier ty raha mikasika ny Madagasikara. Mety hisy ny fivahana ataon'ny filoham-pirenena. Tsy anjarako miteny an'izany satria misy koa ny sécurité. Tsy azoko lazaina ny daty satria tsy tombontsoana. Ny tena marina misy olona miketrika fanonganam-panjakana ao Madagasikara ary efa fantatra hoe meko mihitsy le terme iza ny hitarika azy mba ahafahan'le olona mipetraka andian'izao. Fa na amin'ny structure na renseignement international raha dia mahafantatra hoe ihany. Fa anareo izay mieritreritra hoe misy caution amin'ny tompon'ny lakle reny zavatra reny, tsy marina zany. Tonga dia teneniko tsy marina. Usurpation na hoe flagornerie ihany koa ny amin'izany, fa mitapitahan'olona. Ka zay dobo amin'izany eo nareo dia tadio fa ho voasambotra ao. Misy anarana général maromaro any mandehandeha any. Tandrema ry zalahy, tandrema fa sao diso bonheur ao, diso kajy ao. Ka izao misy ny déplacement ary misy koa no avy, misy andalo. Anjarantsika zany no manaja ny zavatra rehetra mitranga sy ny mametraka ny hoe ohatrohatran'izao ny diplomatie tediavinay, ohatrohatran'izao ny diplomatie mety aminay, dia ny diplomatie ny fampandrosoana. Mazava ho azy fa ao anatin'izany atao hoe ninona lazaina aloha dia transition tsika, fa tsy fitenen'olona hoe transition constitutionnelle, fa ao anatin'ny transition tsika ary fampandrosoana. Fa azo atao tsara mihitsy ny mifandray ary ametraka en vue an'izay mety élection hipetraka fifandraisana matotra, mirindra, andeha hoany amin'ny fampandrosoana tonga amin'izany atao hoe win-win. Ramatoa ministry ny fitsarana fanirisoa Erinaivo, zavatra hafa no tiany ho lazaina sy tiany hatongavana nefa zavatra hafa no andraisan'ny mpanohitra azy. Ny ade eo aza izany zavadrehetra izany dia nitondra fanazavana ramatoa ministra fanirisoa Erinaivo. Hoy ny ministry ny fitsarana hoe kristianina ny tenako ary sanatria dia sanatria ny hanao defi amin'ny Jesosy, fa ny tiana ho lazaina dia hoe tsy ho hisy intervention ekena na aveza na aveza na avy amin'iza na avy amin'iza amin'ireo dossier sensible ny mpitondra teo aloha sy ireo gadra mila averina. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitaneno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatony sesisy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.